Anatin'ny fiatrehana ny fetin'ny Paska indray kosa dia efa vonona tanteraka moa ao anatin'ny ity farany herinandro lavabe ity ny toeram-pitsaboana ao amin'ny GRA ety Ampefilo. Raha ny nambaran'ny professeur Razafimandry Henri Jean-Claude Taleny ity toeram-pitsaboana ity isany notsindriny moa nandritra ny resadresaka nataony ny fitsinjarana ny oxygène. Nanao ny fanadihadiana teny an-toerana Ilova Ramanantsoa sy Christian Rakotondramanga. Efa vonina hiatrika ty farany herinandro lavabe ty sy ny toeram-pitsaboana ao anivon'ny GRA etsy Ampefilo, indrindra eo amin'ny lafin'ny fitsinjarana ny oxygène ho an'ireo marary araka ny nambarana tompon'andraikitra taminay. Io zany situation tsy hoe vao miovaovao omaly na herinandro fa efa nenana io zany 6 mois 12 mois hatramin'izay zany hoe nafahana nampiodina ny hôpital nandritran'izay taona 2010 sy 2011 ka hatramin'izao volana marsa 2013 sy 2014 zao. Ny an'ny azoko ambarana maloha raha ny androany dia ny hoe lava ny weekend zoma sabotsy lahady latsinainy andro tsy fiasana ary mazana moa zany misy an'ireo hoe accident collectif rehefa lavabe ohatran'io ny weekend surtout andro paka dia disposition ndraisinay fotsiny aloha zany hoe mba hitsonjovana izay zavatra mety hitranga zay dia somary réservena ho an'ny urgence sy fitsonjovana ny malady any amin'ny réanimation izay hoe accident collectif mety hitranga zay ny oxygène mandritra an'ireo andro lavalava weekend pascal moa zany mbola miampy koa ny 29 mars rapitso. Disposition particulière andraisinay zany io rehefa fanaonay isataonay ihany fa tsy hoe vao zao koa io natao fa ny amin'ny herinandro ny azoko lazaina aminareo dia ho hitantsika indray hoe ahoana indray zany ny disposition raisina arakarak'izay famatsiana azo amin'ny lafiny oxygène fa hatreto aloha zany dia azo lazaina fa ny urgence dia ho azo antoka tanteraka. Mikasika ny resaka oxygène ho an'ny marary hatrany dia nilaza ty tompon'andraikitra ity fa efa misy fepetrany raisina ihany koa ho an'ireo marary tokony hiatrika fandidiana. Ny fandidiana tsy vita amin'ny hoe par rapport amin'ny oxygène zany dia misy an'ireo ataona hoe intervention programmée. Io dia nahembotra fotsiny le fandidiana noho ny atin'ny voalazako teo fa tsy hoe tsy ho atao akory ny marary reny fa izy moa zany rehefa ny urgence raha misy complication mitranga raha misy urgence dia tsy maintsy atao foana zany ny andidinan'le olona fa zay fotsiny hoe le programme hoe tena tsisy caractère urgent aloha dia somary nembotra kely amin'izao andro somary lavalava fety zao noho ny fitsonjovana mialoha zay zavatra mety hitranga. Eo amin'ny lafin'ny vontsotaitra kosa dia nilaza hatrany ny GRA fa efa vonona amin'izany ireo mpitsabo mpiandry raharaha.